Fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika hatrany hatrany. Elaela isika no tsy niresaka nivantana teto. Tsika moa miara-mahafantatra, miara-mahita fa henjikhenjika be ny antom-piainana na ho anay aty zany na ho anareo any a, satria izay mihitsy ilay fihazakazahan'ilay mondialisation a, ety amin'ity zao tontolo zao ity izay ahitanareo fahoriana hoy ny baiboly, nefa matoky Jesosy Kristy no nampianatra an'izay. Izao efa naresy izao tontolo izao. Misy mesazy ao anatin'izay dia anjaranao no midécortiquer an'izay mesazin'i Jesosy Kristy sy fahendrena araka ny soratra masina izany. Fa na izany na tsy izany dia manonona ny shalom ny fiadanana, ny fahasoavan'ny tompo Jesosy, ny heran'ny filazantsara, ny fanambinana sy ny mifandraika amin'izany rehetra ho an'izay mila an'izany sy miandrandrana izany. Izay anefa dia mifampitohy foana amin'ny hoe sitrapon'Andriamanitra ary ianareo mahalala fa ny pejy dia mifongy amin'izany. Ary izay indrindra no tsindriana hoe ho antsika rehetra izay te hirekolte izany izany zavatra rehetra no resahana izany dia tsy maintsy miaccomplir ny volonté divine ny sitrapon'Andriamanitra, izay vao afaka mahazo vokatra ny amin'izay. Fantatrareo ihany koa fa ny anton'ny mesazy dia mihodinkodina eo amin'izay foana araka ny tendrom-po avy amin'Andriamanitra tsy toa sy ny heran'ny filazantsara. Ny zavatra ho resantsika androany hitondrantsika fizarana androany mikasika foana ny fait divers na ny fait récurrent, ny zavatra iainana andavanandro mahazatra ihany koa zany. Inona no malaza, inona no mangeja, inona no fiainana andavanandro, inona no antom-pisina, izany no resantsika dia miainga avy amin'izay isika no mampita fahendrena baiboly, soratra masina. Izany ihany koa dia efa tarigetra ny pejy ihany araka ny fitarihan'ny fanahy masina ho antsika izay efa mpanaraka ny pejy no somary ohatrany hoe amerenana kely an'izay tsindrim-pamarinana izay tsindrim-peo izay. Eny ary, inona ny zavatra misy? Tsy ho lava resaka, tsy ataoko zavatra lava be akory le izy, fa ny zavatra nalaza tato ato après an'ireny resaka hoe intoxication alimentaire ireny après ny zavatra izay ny fampitohitohy be teto amin'ny tany sy ny firenena, dia ilay resaka hoe FBI. Tonga teto amintsika ny FBI sans papier tsikilovana amerikanina izany, satria niarana fantatra isika fa nisy an'ilay affaire na Boeing 777 izay raha tsy diso niainga avy any Cambodge dia nisy atterrir tany Iran, fa kosa nisy intermédiaire dia isika malagasy izany nisy resaka be da be nandeha tao anatin'izany hoe ny fitondram-panjakana, nisy conseiller volatile fictif, izany hoe tsy tompo-toerana maritra. Tsy dia hidirako loatra ilay resaka politika, fa tiako izany précisena le zavatra izay nahatonga fe sy bruit tabataba tao anatin'ilay izy, dia izay no hitondrako tsy ho adesona ho antsika sy tsy ho ampahamarinana, manatsoka fahamarinana isika, hijerevantsika ny équilibre ara-panahy ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Hoe nisy izany Boeing izay avy any Iran, avy any Cambodge azafady dia isika no nanao intermédiaire tao anatin'izany firenena malagasy zany, sous parenthèse X satria tsy fantatra hoe iza ilay iza, fa fantatra kosa hoe firenena malagasy. Fa ireo acteur tao anatin'izany izay ny namitaniraka zany tamin'ny fampitana n'ilay Boeing ho tonga tany Iran, eo tsika no mametraka tsoakevitra sy tsoam-pamarinana zany. Izay zavatra izay nefa dia fantatsika fa misy ny sanction internationale zany, ny momba ny Iran izay classé hoe pays mpampiorohoro, pays bref, misy resaka géopolitika ihany koa izay zavatra izay amin'ireo fandalinan'izay mpandalina zany, sy surtout ny fametrahan'ireo firenena matanjaka, ireo grande puissance, ny amin'izay hoe ireto pays terroriste, ireto pays zao sy ny sisa rehetrarehetra, izay tsy hidirantsika ihany koa fa fijerin'izao tontolo izao fa ny antsika dia ilay fijery ara-tsoratra masina. Dia nandeha be ny resaka satria nisy
seza be da be éjecté tao de zay teo ambonin'ny seza dia éjecté niaraka tamin'izay. De tsy affaire classée akory lay affaire fa tsika rehetra mialala fa tsy avelan'ny firenena matanjaka hoe classé tsotra zao zany zavatra izany satria misy intérêt an-jareo voakitikitika eo, misy déstabilisation ho andry zareo ao anatin'izay satria fantatsika ny conflit mondial am'izao tsika miresaka izao ny fanohitohinana tokony sy isam-pirenena avy surtout ny intérêt an'ireo grande puissance ireo. Ianao raha vao voakitikitika ny intérêt an'ireo dia aingana be ny réaction andry zareo sy ny réflexion andry zareo sy ny mesure raisindry zareo. Ary zay rehetra impliqué ao anatin'izany dia mialatsiny fa misy ny réponse any am'izay zany zay à la hauteur, ary plus que à la hauteur mihitsy satria mirepliqué zavatra be da be zay zavatra izay ary ho an'ny pays na ny olona na filoham-pirenena nizaniza impliqué ao anatin'izany dia tsy milase prise am'izany ry zareo mpanambola ireo. Tiako aloha ny manamarika amintsika fa ny zavatra misy eran-tany na ny firenena izany na ny karazana organisation na miafina na tsy miafina, organisation secrète zany na tsy secrète de za zany miteny amintsika ary izingiziniko foana fa ny mpanambola daholo sy ireo élite manerana izao tontolo izao no chef sy contre-maître ao anatin'ireny attitré sy manana ny possession fahefana autorité ny am'ireny zavatra rehetrarehetra reny de ry zareo no miguide, ry zareo no mifehy eo amin'ny tontolo ambadika ao ny ety ambany ety amin'ny resaka structure pyramidale dia efa resaka marionnette fotsiny ohatra hoe filoham-pirenena na ohatra hoe professeur na généraux tsokajiny avy amina gendarmerie na police na ohatra izany ary tena zavatra misy izany na mpitondra fiangonana ihany koa reny mpiara-miasa aminy reny le contre-maître izay manatateraka n'lay lamina zay efa tapaka any ambony any. Zay zavatra izay tokony voarainao zany ary raha tsy resy lahatra am'izany zavatra resahako zany ianao de zao ny zavatra teneniko hoe mbola mihidy ny masonao mbola mikatona ny sofinao mbola tsisy zava-pantatrao mihitsy ety am'ty zao tontolo zao ty ary zay ny apresiako anao hoe angatao ny fany masina ahafahanao mahita fahazavantsaina mahatakatra an'izany. Toizako ary ny fanazavany ary ahitsy be amin'ny loha hevitra itsika eto hoe miandro vasika eo ianao. Tonga teo amintsika ara ny sapapitsikolovana miafina atao amin'ny firenena malagasy dia rehefa tonga tao izy ireo de fa misy inona, wow, du jamais vu. De rehefa tonga tao izy ireo de fantatsika rehetra fa miroakoraka am'izay ny influenceur be da be sy ireo parti contre sy ireo tia nozongozona n'izay tia nozongozonina atsika fa tsy miditra resaka politika sy zay te ataoko hoe miandrikendro-tohana fotsiny zany ny bavure madinidinika ahafahany mahazo point amin'ny audience any na mahazo j'aime mahazo followers sy ny ohatrohatran'izany zany ohatra hoe ny pejin'ny fleury reny zao ohatra hoe teny resaka politika ny pejin'ny mpanohatra sy ohatrohatr'izany za tsy manana position fa rehefa misy zany erreur amin'ny andaniny de aingana be ry zareo de ohatrany hoe manana solution manana enquête investigation tena hoe détaillé eo mihitsy ahafahany zany manabotsina ny tenany hoe tena maharaka ny toetra raha izy sy manana solution izy ny hoe tak izao ataovy izao ny solution amin'io izao ny remède amin'io zavatra monsieur sy ny sisa be da be fa ny tiako tenenina atsika sy ny valin'ity sujet atsika teo miandro vasika eo ianao de zao ny teneniko anareo ary enoy tsara. Voalohany ny zavatra misy eran'izao tontolo zao dia efa misy mpife ny mpanambola misy efa club an'olona manam-pahefana sy efa nanolotra ny fiainany amin'ny devoly ao ambonimbony ao de ry zareo mahazo tolotsaina efa nazavaiko toeto zay mahazo tolotsaina ny amin'ny tontolon'ny occulte miafina any izy satria izy efa mivarotra ny fanahany ary tsy manana pité sy sentiment aminao izy tsy manana fomon-tepo aminao izy fa rehefa manelingelina ny intérêt-ny ianao de fanapoizina na élimination directe tifiriny à bout portant vonoiny zany no fiainandry zareo reo satria ny zava-dehibe aminy de ny vola voninahitra fahefana sy ohatran'izay mazava aminareo angambany izay
de ho iaho hoe miandro vasika eo ianao satria ny zavatra misy a ry zareo influenceur sy ry zareo mpiandro-ketrotoana ireto a ainy tsara mihitsy lay hoe mitatyrakena ainy tsara mihitsy lay hoe velesony vy de mbola mafana par rapport am'le hoe misy fba tonga ao amitsika na enquêteur international na misy sadek na misy vondrona europeana na tsy fantatro tsy haiko ohatra hoe justice international la esy olo tena an'izany ohatra hoe enquêté hitadiny vérité sy nohatra fa za miteny aminareo fa zany rehetrarehetra zany a que de pipo resaka blabla resaka maniditsidina fotsiny fa natonga eto arany fb natonga eto arany cia natonga eto arany communauté européenne natonga eto arany nizaniza milaza hoe tadiny rariny sy nihitsiny a tsy ao anatin'izany ny délivrance ho an'ny madagasikara zay mantsy ilay zavatra tena tiako ampitaina satria zany novoizin'ny influenceur hoe mipitika am'izay io fitondrana io miongana am'izay io fitondrana io andray ny valinasany am'izay reo zao za de miteny aminao fa ny zavatra misy iainantsika actuel dia miarronge andry zareo mihitsy ara au contraire satria mifavorize an'ilay système ahafahany puiser profit amin'ny firenetsika donc zany a ny corruption a ny fitantanana ny fanjakana misy a sy ny fampitoy am'izany malgré hoe misapovrirany population misofrira ny valalabe mandry dia mifavorize kosa ny intérêt miditra ho andry zareo ka raha tonga etsy andry zareo a sous forme fbi na cia na tsy fantatro zay afahantsika manonona azy de ho ia hoe miandro vasika eo nareo raha nareo ny miandro an'io ry zareo reo ho messia anafaka ny madagasikara fa ry zareo tonga eto a de par rapport amin'ny intérêtny ary za miteny aminareo fa raha ohatra raha misy ny contrat sy ny zavatra zay tsy maintsy ifanarahana après an'io ary tsy maintsy isy izany de encore et encore a mametraka pression ary izy ary am'izao position an'izao dia isika en position de faiblesse ny firenena malagasy izany de vo maika izy mametraka repression mametraka nouvelle accord ahafahany manera atsika ahafahany maka tombontsoa hatrany mitsetitra ny firenena hatrany mitsokana tiako tenenina am'izany de hoe be da be mantsy ny olona ny miandro hoe merci fbi merci cia merci communauté européenne merci sadek sy ny sisa rehetrarehetra merci de za miteny amintsika hoe au contraire tsy misy zavatra andrasana am'ireo a fa vo maika isika hiditra any amin'ny fasana mangitsokitsoka namoa ny tianaviana am'izany ny tianaviana am'izany de tsotra be fotsiny hoe par rapport amy zavatra misy eto am'ty zao tontolo zao ity a be da be anareo no mametraka fanantenana satria mirazotra am'ireny a de misy séducteur séduction be da be mihitsy endrika séduction amin'ny alalan'ny influenceur na organisation sampana be da be isan-karazana de miverina amin'ny antom-pisin'ny peditsika sy ny antom-pisin'ny filazontsara zay fanozaraina tety foana hoe za zany mampahiry anao hoe tsy misy antenany antsony a amin'ny firenena sy zao tontolo zao ataovy ny fiainanao ataovy ny adidinao a de akina am' jesosy ny fiainanao de lay vavaka nampianaran'ny tompo me ho anay n'io ny hanina zaza ho anay mahamelany elokay tomoera amin'ny filazontsara ankino am' jesosy ny fiainanao tsy misy antenanay izany reo satria ny zavatra misy a de be da be ny olona voaviravirany sentiment sy émotion de manomboka mihilana any am'ireny anton-javatra ireny izy ary betsaka ny kristianina zay efa lava ao anatin'izany lasa manankim-po am'ireny zavatra voizina be da be ireny hoe fbi cia sadek communauté européen antoko politike sampana sy organisation hoe pitsopitsony am'izany de renyle resaka positivisme sy développement personnel ireny ny fiangonana mampiaina ny faux prophétisation sy ny ohatroatran'izany moa ny miracle sy ny fagakany fa tsy asiko resaka tsony satria tsy ao le fifamatorana lalina am' jesosy kristy sy ny filazontsara averikany amaranako azy a miverena am' jesosy a miverena am'izay fifamatorana lalina am'y filazontsara izay tsy misy afa-tsy zay fa tsy misy antenainao zao intsony a ety am'ty zao tontolo zao ity efa voatolotra ny satana ireo système rehetrarehetra ireo ny fitondram-panjakana misy rehetra
ny karazana organisation sy ny culte rehetra misy ny akamarony efa eo am-pialantanany démonie daholy. Ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana. Miaina an'izany isika. Miaina an'izany isika raha mitsipatsipaky satana, efa infecté, efa azo daholo ny système rehetra isan'ambaratongany. De ao anatin'izay fahaterena izay ny zavatra misy, izay no zavatra apitaiko amintsika hoe ary mafisy koa. Tsy misy fanavotana ho an'i Madagasikara izany, tsy misy fanavotana ho an'izao firenena izao, tsy misy fanavotana ho an'ny fiarahamonina. Vonjeo ny ara-panahinao de fotoana edidinao izao tsy hisy bavure, tsy hisy loto par rapport amin'ny heran'ny filazantsara. Izay nefa de miankina amin'ny fifandraisanao petsaka amin'i Jesosy Kristy, intimité amin'Andriamanitra lalina. Mahireza, tianao Jesosy izay no afatra apitaiko amintsika hoe miandro vasika eo ianao raha ankininao amin'ireny CIA sy FBI na SADC na communauté européenne na droit de l'homme, justice internationale, zay tsy fantatro. Raha ankininao amin'ny zavatra ity tany ny fiainanao, fa ataovy ny fiainanao de ankino amin'i Jesosy Kristy. Izay no afatra apitaiko aminao. Raha soa antsika rehetra tianao Jesosy. Mankasitraka anao ny haino hatramin'ny farany. Veloma tompoko.